Salama daholo samy mitarena avokoa ny rehetra fa tena sarotra ny fiainana amin'izao fotoana izao ary hita fa tsy misy fandrosoana hita mihitsy eto amin'ny tany sy ny firenena fa toa miagisitra foana ny nosy malalantsika ity. Ka ny fanontaniana mipetraka manoloana an'izay fiamorany nosy malalantsika izay dia ny hoe azo atao tsara ve ny mampandroso any Madagasikara sa tsy azo atao mihitsiny, ary raha toa ka te hampandroso any Madagasikara izay dia inona no zavatra tokony ho ataontsika tsirairay avy. Ka ny pitsopitso no mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity, ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa isan'andro eto. Tsy ampendela mo isika fa avetrany tonga de vavany ndao ary. Samy mitaraina ny tsirairay fa tena mafy ny zavatra iainana ao Madagasikara ao, ary samy mitaraina avokoa ny tsirairay fa tena tsy misy fivoarana sy fandrosoana mandeha amin'ny lohan'izany ny ao Madagasikara ao, fa toa fiamorana no hita ao Madagasikara ao amin'izao fotoana izao. Ary tsy mbola nisy zavatra niova firy hatramin'ny nazahoana fahaleovantena mandraka teny androany raha ho any Madagasikara izay. Ary tsy vitsy tamin'ireo firenena izay nahazo fahaleovantena taorian'ny Madagasikara no efa nivoatra be amin'izao ankehitriny izao ka lasa latsaka fara foana i Madagasikara amin'izao fotoana izao, ary efa tena manodidididina any amin'ny farany afara mihitsy Madagasikara eo amin'ny lafiny izay fantrahana maneran-tany izay amin'izao ankehitriny izao. Ka inona no tena antony mahatonga an'izay ary inona no vahaolana tokony ho aroso manoloana an'izay fiamoran'ny Madagasikara eo amin'ny lafiny fandrosoana sy ny fampandrosoana izay. Matetika isika manome tsiny ny mpitondra fanjakana fa hoe tsy mahay ny mpitondra ary mandeha ny resaka etsy roa. Izay tsy eo amin'ny fitondrana dia manakina mafy izay eo amin'ny fitondrana, ary izay tsy ao anatin'ny fitondrana ihany koa dia mahay miresaka rehefa tsy mahazo seza kely. Ary rehefa manao fampielezan-kevitra ny tsirairay dia samy miezaka ny mandresy lahatry ny vahoaka amin'ilay hoe tombotsoa ny vahoaka no tedavina ary tombotsoa iombonana. Fa rehefa tonga eo amin'ny toerana nefa dia toa tsy hita izay tena vokatra hoentiny ireny fa lasa toa kopaka mbahavalava foana ny zavatra tena matetri-pitranga sy matetika hita eo anivon'ny fiarahamoniny malagasy efa hatramin'izay ka mandraka teny androany. Ka noho izany raha toa ka te hivoatra sy te hampandroso any Madagasikara isika dia ireto zavatra manaraka ireto no tokony hovaintsika ary tokony ho entsitra sika amin'izy ireto. Ny voalohany dia ny eo anivon'ny fiarahamonina, ny fifankatiavana sy ny firaisan-kina. Raha mahatsikaritra isika efa hatramin'izay ka mandraka teny androany ary mipetraka foana ilay tantara amin'ilay hoe zarazarao mba hanjakana, dia tena ny zarazara tokoa isika malagasy efa hatramin'izay ka mandraka teny androany. Mipetraka foana ilay hoe tanindrana sy ny merina, ny fivoantany sy ny kotie. Io indrindra no mahatonga ny fahasarotana amin'izay resaka fampandrosoana any Madagasikara izay, satria tsy mba misy firaisan-kina sy firaisan-doha mihitsy ny tanindrana sy ny merina efa hatramin'izay ka mandraka teny androany. Samy miezaka milaza ny tenany ho zavatra daholy ny tsirairay, na ny merina izany na ny kotie, ny ireo fivoantany sy ireo avy any amin'ny sisiny, dia samy miezaka milaza ny tenany ho tena mafy ary samy miezaka milaza ny azy tena izy tokoa ny tsirairay manoloana an'izay rehetra izay. Ka eo indrindra no miteraka an'izay fitiavan-tena sy izay hoe ankehitrano trano isan-karazany izay hita fa tsy nahomby ary tsy nampandroso ny firenena efa hatramin'izay. Nefa ny zavatra tokony atao dia ny miray hina miara-misalahy mba hitady tombotsoa iombonana amin'izay fampandrosoana any firenena izay, fa tokony havela lavidavitra any ilay hoe resaka fanavakavahana ara-poko sy ny maro hafa ity. Eo amin'ny resaka politika indray izay politika efa tsy nahomby hatramin'izay ka mandraka teny androany nefa mbola iny ihany no entina sy vozina etsy roa hatramin'izao fotoana izao,
dia tokony hasimpantsina sy asimpanamboarana ary ihany koa asimpanovanana io politika izay misy hatramin'izao io. Hasimpanovanana tahaka ny ahoana moa no tiako resahana amin'ity resaka politika ity. Iarahantsika mahita fa maro dia maro ny karazana antoko politika izay tsy mitsahatra miforona etsy roa ary hita eraky ny elainy elatrano izany fiforonany antoko politika izany amin'izao fotoana izao. Nefa isany zavatra iray tena mampahantra izany karazana antoko politika marobe izany satria tsy mipetraka intsony ilay fitadiavana vahaolana sy fitadiavana tombotsoa ho an'ny be sy ny maro fa lasa fitiavan-tena sy fitadiavana tombotsoa manokana no tena imatematesan'ireo mpanao politika. Ka noho izany tokony ho zaraina antoko politika anankiroa fotsiny no misy ao Madagasikara ao. Izany hoe ny antoko eo amin'ny fitondrana ary ny antoko ny mpanositra. Amin'izay fotoana izay mantsy dia mba ho mailomailo ireo izay eo amin'ny fitondrana fa raha toa ka tsy mety kely ny ataony iny avy hatrany fa mety ho lasan'ny mpanositra indray ny fitondrana amin'ny manaraka. Tsy ilaina intsony izany hoe fidinana andalambe, tsy ilaina intsony izany hoe fitarihana ny vahoaka hikomy etsy roa izany fa ny zavatra tokony atao dia ilay mpanositra no tena tokony hanao mafy orina amin'izay fanoheran'izy ireo izay ary ny eo amin'ny fitondrana kosa dia tokony hiezaka hanatsara ny fomba fiasa sy ny fomba fiady izay hoentin'izy ireo hampandroso sy handresendahatra ny vahoaka izay fa tsy sanatria akory samy mangetaheta fahefana sy fitiavan-tseza avokoa ny tsirairay ka lasa mamorona antoko politika isan-karazany izay hita fa efa tsy nahomby hatramin'izay. Ny zava-misy mantsy lafiratsyn'io fanaovana antoko politika marobe io dia lasa tsy misy tanjaka intsony ilay antoko mpanositra hoe iza marina ilay mpanositra fa lasa mivadibady belirano tsy misy farany amin'izay ireo samby avy ao anatin'ny mpanositra izay lasa toy ny valalan-karona ka mifanipatipaka ao izy mianakavy noho ny fitiavan-tseza izay. Ary tadidio fa rehefa tsy misy tanjany intsony ny mpanositra dia iny fa afaka migalabona manao zay tiana hatao amin'izay ireo antoko amin'ny fitondrana satria ny mpanositra raha teo moa dia tsy manana herijikany intsony ka inona intsony no irahirahiny ireo izay antoko amin'ny fitondrana izay mpanositra izay. De ny manaraka izay tokony samy hiezaka hanome lanja sy hanome vahana ny vita malagasy fa tsy sanatria akory rehefa maheno hoe vita malagasy dia haratsiratsiana fa hoe vita gasy hoe etsy roa. Raha toa ka mbola hiaina ao anatin'izay fanaovana valalanam-bo izay isika rehetra izany hoe isika tompony ihany no manambany ny zava-bitantsika dia sarotra amintsika no handroso sy hivoatra amin'ny fiainana izay. Araka izany ary dia eo am-pelatanany tsirairay ny fampandrosoana any nosy malalantsika io fa tsy misy an'izany hoe miandry ny mpitondra vao afaka hampandroso firenena izany ka tokony samy manova toe-tsaina amin'izay isika mba hidirana amin'izay fandrosoana izay fa raha ny toe-tsaintsika no tsy miova dia sarotra no hirosontsika amin'izay fampandrosoana izay. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovoatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirarisoa.